Kasika ny fitantanana ny ala kosa indray dia tsy nahafa-po ireo mpiasan'ny ala ny zava-misy ankehitriny raha ny momba ny zava-misy mantsy dia misy ny fikorontanana eo anivon'ny fitantanana ny ala eto an-toerana nandritra ny fikaonan-doam-pirenena izay nitanteran'izy ireo tao anatin'ny ray volana moa no nahafahana namantatra izany. Tsy nahazo valiny mahafa-po izahay hoy ireo mpiasan'ny ala mivondrona ao anatin'ny sendika'ny tompon'andraikitry ny ala nandritra ny fikaonan-doam-pirenena izay nahenoana izy ireo ny tsy fankatoavan'ny fikorontanana amin'ny fitantanana ny sehatry ny ala. Nanome 10 andro tao aoriana natanterahana ny fikaonan-doam-pirenena ny faraparan'ny volana jolay lasa teo ireo mpikambana ao amin'ny sendika'ny mpiasan'ny ala saingy tsy araky ny nantenan'izy ireo ny valiny izany. Dia rehefa natao zany ny zavatra iny na tamin'ny fankafana na tamin'ny fanomezana ny résolution zany dia tsy nisy netotoka ilay tompon'andraikitra. Raha tsy tonga izy zany dia tsy maintsy nomena azy ilay résolution. Ny eritreretina zany mba zavatra pozitif ny nandraisany an'ilay résolution, tsy pozitif nefa ny nandraisany azy fa avy hatrany dia nandefa taratasy fandrahonana hoe izay nanaotra ny assise rehetrarehetra dia saziana fa ame ho any anarina matra ny directeur. Tsy nambany le directeur nanome anarina dia tsy misy akory ny sanctionné fa tsisy izay dia niroso ihany zany zareo hoe izay tsy manangan-tsaina dia saziana dia demon'ovana ao fanangan-tsaina voadity fa tsy resaka civisme zany fanangan-tsaina zany rehefa tonga ny olona dia tonga rehefa tsy tonga ny olona na io zany mandeha ny fandrahonana hatramin'ny ECD zany renoveleratrony ny contrat raha tsy manaraka an'izay zay eo alohan'izay zavatra zany dia tsy maintsy manao conférence de presse zay tsy vitan'ny hijarina ty conférence de presse ty fa misy zavatra koa mbola ndezandeza ho atao zany amin'ny faran'ny herinandro iny sy amin'ny fiatombon'ny herinandro manaraka. Amin'ny alakamisy izao araka izany dia hanatanteraka fitokonana fanairana ny tompon'andraikitra ireo mpiasan'ny ala ary tsisy araka izany ny birao izay hisokatra mandritry ny fitokonana. Mialohan'izay nefa dia eona amin'ny Praiminisitra izy ireo hanazava ny momba ny korotana misy eo anivon'ny fitantanana ny sehatry ny ala. Nandritariterin'izy ireo hatrany fa ny fomba fitantanana ny sehatry ny ala izay hirotsahan'ireo tsy mahafantatra amin'ny vatana ny tontolon'ny ala no isan'ny tsy eken'izy ireo ary mamotika ny fitantanana izay tokony hahazoan'ny fanjakana sy ny malagasy tombony.